afaka volana vitsivitsy dia ho avy ny fanadinana baccalauréat, ny fanadinana baccalauréat izay ilaina fiomanana tokoa na ho an'ny sampan-draharaha izay misahana n'ity baccalauréat ity zany na ho an'ireo mpianatra na ho an'ireo mpampianatra mila fiomanana avokoa izany manentana ny rehetra ary ny avy eo anivon'ny ofisiny baccalauréat mba tsy andro farany amin'ny fanoratananarana ho an'izay fandraisana anjara amin'ny fanadinam-panjakana baccalauréat zay matetika piseho mantsy dia miandro farany avokoa ireo tompona andraikitra ny sekoly na ny mpianatra avy tonga manao izany. Efa nanomboka ny 12 janoary lasa teo no nisokatra ny fisoratana anarana amin'ny fiatrehana ny baccalauréat fanadinana amin'ity taona ity raha ho any eto Antananarivo manokana. Ary ikatona moa zany iraika amin'ny 30 mars 17 raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra eo anivon'ny office du bac dia mbola vitsiny nanao izany fisoratana anarana izany raha ny antotanisa azo dia mpiadana misy eo amin'ny 7 eo no soratra anarana atreto izany hoe eo amin'ny antsasany amin'ny mpianatra izay vinavinaina anala ny fanadinana baccalauréat. Efa mandrindra moa zany efa mandeha misotra tsara araka ny fanaova taimina zany ny bac dia izao moa tsika izany zao anatin'ny inscription izay fantatra fa mifarana amin'ny 31 mars dia eto mbola eo atao amin'ny atsasan'ny eritreretina no tonga manao inscription ka dia mba manentana an'ilay école io na candidat libre io dia aza miandry au dernier moment rehefa mba atero din'izao dia izao mbola mba tsy milahatra sy milamina zany eo dia mba amin'izay tsika tsy mikoropaka na manao ny taratasin'ny mpianatra ary dia izay mba tena fanentanana hoe amin'ny 31 mars ny faran'ny inscription dia izao nefa ao anatin'ny tena fotoana mihitsy mbola eo amin'ny 38 000 io izao 38 000 zany tetsika 75 000 na 80 000 candidat anoany zany amin'ity taona 2017 Manoloana zany dia manentana ny mpiadana na ny candidat d'école zany na ny libre mba hisoratra anarana raha ny fantatra mantsy dia ny volana jolay izao no anatanterahana ny fanadinana ho an'ny baccalauréat enseignement général dia ny fa 4 ny volana jolay ka hatramin'ny fa 7 ny volana jolay ny bac technique kosa dia hanomboka ny fa 1 ny volana jolay.